vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba Nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofirino fifaliana indray no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ity fahitalavitra na amin'ny radio ty mafaly any ampianatra atsika ray aman-dreny atao anatin'ny tokantrano iresaka mihitsy aho momba ny hoe ananatsika tokantrano isy fahasambarana ary isy fiadanana ny lohahevitra ao anatin'ity fandaran'ity moa dia ny hoe tokantrano fijaliana sa fahasambarana tokantrano fijaliana sa fahasambarana satria dia maro ny olona tena atao hoe manambola manakarena manana trano be manana fiara fa fijaliana ny tokantrano ranomaso ny tokantrano fijaliana ny oentinao amin'ny vady fijaliana ny oentinao amin'ny zanakao be da be tokantrano manana olana tahaka izany ary izay no hitondrantsika tena hoe vahaolana mihitsy momba ny filaminan'ny tokantrano fahasambarana ao anatin'ny tokantrano satria dia misy mpivady efa niteneniko teto zany indray andro hoe rehefa lasa olona ambony lay rangaha na azo toerana ambony poste politika nisonitra grady dia mahavarina fa ny zavatra ataon'ny lehilahy voalohany indrindra izy rehefa tsy mivavaka dia ny manary ny vadiny aloha manary ny vady beany vao lasa olona ambony mihitsy vao mahazoazo vola kely vao miakatra ny volavola dia mitady ankizy vavy kely mitady sipasipa kely 27 ans 28 ans ohatra zany dia arina le ramatoa kely ramatoa be 3-10 taona 2 zay niaritra mafy taminy dia arina dia solona n'le tanoranora dia zara raha mody indre mandesam-bolana ao an-trano indroa ao an-trano miara-matory fa dia mijaly hoe ny grady azo ny fisondrotana nananana promotion azo karama azo ny tokantrano fijaliana ny tokantrano ranomaso zany misy fiainan'olona maro be ohatra zany misy fiainana ray aman-dreny maro ampijalian'ny zanany ary manana projet goavana ho an'ny zanaka hoe ny zanako ataoko ohatra zao tsy maintsy tafitako ohatra zao ohatra nefany lehibe le ankizy tsisy mitsofoka mihitsy tsy tafiditra mihitsy ao anatin'le hoe programan'le hoe zao le nieritseretinao atao tsy tafiditra fa dia zanaka maditra sisy zanaka mampijaly mampitomany manatabava tsy mahalala zay aso hoe izao ny masoa anao dia arao anaka tsy fa dia fijaliana mampiadi-tsaina manapaka-lala ny ranoray aman-dreny zay no mahatonga atsika zany miditra ao anatin'ity séminaire zay ho atao mbola ho elaela izy ty vavaka ho an'ny fianakaviana fa ho ampianariko eto ny hoe ahoana ny atao ananana tokantrano mampiadana miresaka androany tamin'ny farany teo ohatra nisy fotoana ny resaka momba ny ankizy ny zanaka hoe ahoana ny atao rehefa miteraka ahoana ny atao mba tonga nyo
zanakao io rehefa lehibe mba tsy ampijaly anao. Ahoana ny tonga n'io zanakao io lasa olombanina ka olonanana ny maizy azy. Ahoana ny atao atateraka an'izany rehetrarehetra zany. Anisan'ny teboka voalohany ry havana efa nyteneniko teto tamin'ny farany ny hoe rapino anao satria ty fandarana ty tena natao anapino mihitsy tsy natao an'ny olona tsy mino an'Andriamanitra kosa aloha ty fandarana ty azafady raha tsy mino an'Andriamanitra ianao na tsy mino ny baiboly dia tsy natao anao ty fandarana ty, tsy natao anao fa ho an'ny zanak'Andriamanitra mihitsy. Rapino ianao dia izao any amboaka io zaza io dia tsofina rano isan'andro, tsofina rano ametra-tanana isan'andro. Jesosy mivavaka ho an'ity zaza ty, ho tahinao ty zanako ty, zaza hitondra fitahina, zaza hitondra ifahasoavana. Fa nampianariko zany hitondra fanambinana any amboaka izaza io dia apaenohira ataovy miainohira fiderana vo mbola te 3 mois anaty kibo izy 4 mois 6 mois anatin'ny kibo alefa azy mandrapaterana asaovy miainohira fiderana, miaino tenin'Andriamanitra any izy dia fa mifamatotra sady amin'Andriamanitra ny zanakao. Tadidio fa ny fiainana ara-panahy, ny fiainana ara-panahy, ny fiainana hoa tsy hoe vola foana, ny fiainana tsy hoe arena be, villa, piscine, vola amina miliara, non. Ny fiainana ara-panahy. Any anatin'ny kibo zaza io dia fa tezao iaino tenin'Andriamanitra, iaino fiderana, tezao hivavaka. Any izy dia fa tsofinareo mivady rano isan'andro ianao rahalahy manana andraikitra ianao itsodranao an'io zanakao io anatin'ny kibony vadinao ao, tsofina rano tahin'Andriamanitra. Mikonty be zany eo amin'ny tontolo ara-panahy, mikonty zany eo amin'ny tontolo ara-panahy. Zao ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Deutéronome 28, Deutéronome 28 andininy faraika amby folo manao hoe ary ataon'i Jehova mananamby ampy izay asoanao, ho ataon'i Jehova mananamby ampy izay asoanao dia ny ateraky ny kibonao, zay ny voalohany eo, ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao sy ny ateraky ny vokatry ny tanao any amin'ny tany izay nianana amin'i Jehova tamin'ny razanao omenanao. Ny tenin'Andriamanitra voalohany eto dia hoe ho ataon'i Jehova mananamby ampy izay asoanao dia ny ateraky ny kibonao, ny ateraky ny kibonao, zany hoe io zavatra ho ateraky ny io zaza ho ateraka io anatin'ny kibonao dia natao asoanao. Zay mivolaza Baiboly eto, ho ataon'i Jehova mananamby ampy izay aso fa tsy ampijaly, aso fa tsy ampitomany, asoanao ny zanakao hitondra fahasoavana ho anao. Za dia tena tsoroko aminareo aloha fa za ho atsika pino ny resahako, ho atsika pino ny resahako, fa za tsy miresaka zao tontolo zao, tsy miresaka politika mpanjakana momba ny fandrindram-piterana, fa miresaka mpivavaka amin'ny tontolo ara-panahy. Fa za tsy dia resy lahatra loatra n'le hoe fanabiazanaizana, tsy dia resy lahatra loatra n'le hoe mafy ny fiainana zao hoe tsy velona tsony ny zaza tsy velona tsony ny akonana fa ataovy 2 ihany na 3 raha be indrindra ny rehefa mba misy akiray raha za tsy resy lahatra amin'izany. Satria mino afa tsy enao ny mamelona an'io zaza io, mino afa tsy nareo mivady, tsy miatsembohan'ny tavanareo, tsy mifirotorotonareo ny mamelona an'io zaza io raha tena zanak'Andriamanitra nareo. Fa za mino fa izaza ao anatin'ny kibonao io Andriamanitra, io no hitondra fitahiana ho anareo, io no asoanareo, io no hitondra fanambinana ho anareo mivady. Tsy resy lahatra ny fanalan-jaza hoe alana ny zazakely ao anaty kibo fa sao dia tsy velona, vonoina ny zazakely, aina mitondra ozina ny famonoana zaza, famonoana olona, eo anatrin'Andriamanitra mitondra ozina zany. Fa tsy firano io zaza ao anaty kibona efa fampitony ary, fampitony. Tsofirano io zaza io, tompo ity nitondra fitahiana ho anay, ity zaza ity ho lasa ministra, ho lasa député, ity no lasa olona ambony, ity no amitatrano anay mivady. Aza miteny hoe efa fampitony ty tsy ho velona, efa fanitsivony ty tsy ho velona, efa fanjaony ty ka tsy ho velona, ahoana re ty raha tsy ho velona. Raha vo zay ny finoanao dia mitondra ozina, raha vo zay ny finoanao dia hitondra problème ho anao le zaza ao anatin'ny kibo. Fa tsofirano, fa io no lasa miliardera,
io lasa mpanompon'andriamanitra lehibe io zaza famimbalina io aza mieritreritra analana io raha nabavy na nilozany lehilahy renao aza mieritreritra anala zaza na nilozany sipanao ary anao tsofy rano io zaza io ty tompony ampiakatra ity ny atonga na olona lehibe tao fireny ity nitondra fitahina ho ana ity zaza ity zay nilozany dadany fa aza miteny hoe lozy tirandriamanitra be vokatsy nanambady be vokatsy ekena fa mety nanao adisona ianao ekena fa mety solafaka ianao dia nanao adisona nanao erreur be fa ny erreur anao mety tsy azonao arenina intsony ny adisona nataonao raha noraraka tsy azo rofona fa ny zaza kely tsy maintsy ateraka tsofy rano ity zaza ty tompony zaza anangana ny fiainako tsy potika zany aho tsy rava marina fa niteraka tsy nanambady aho be vokatsy nanambady lozan'ny lehilahy vao fitaka fa tsofoko rano ty zazy ty ao amin'ny tontolo ara-panahy dia ilaina ny fitsofan-drano andreny zaza ireny zany zany anisan'ny fampianarana tiako zaraina amintsika fa baboly dia mampanateny eto hoe raha tena zanak'andriamanitra sipino ianao mety misy fotoana nanao adisona ary raha nanao adisona ianao fantan'andriamanitra zany ny tompo mamela heloko ny tompo mamindra fo tsy ny fanaovana adisona ny olana avero tsy ny fanaovana adisona ny olana fa ny mamerina adisona zany ny tena gravy hoe efa hitanao fa nanao adisona indray mandeha dia mbola mamerina fa nisan'ny tena mikonty mitondra fahasoavana rehefa lehibe iny zaza io ny atsika manko zany ny olana dia hoe ary foana ny tena problème rehefa lehibe eo tsika vao mifampidiresy rehefa lehibe ny zaza eo vao mifammeteny marary eo vao mifanopa eo vao manozona zaza maditra tsisy ilana azy tsy mba manaraka tenina ray aman-dreny zaza maditra tena ohatra zao manko visy alefa dolo zao opavaryraraka zao zanakadala zanaka inona sisa nareo dia tena mony tampoka nareo indray aloha dia tsota fita amin'ny fiainana raha zao ny adalanareo tena adisona ny fanaovana an'ireny ray aman-dreny satria lasa manozona ny zanakao ary aviriko andro isanandro isanandro fa ny fanozonana zanaka ho atsika ray aman-dreny dia misy pouvoir mihitsy ny tenitsika ray aman-dreny raha manozona zanaka raha ohatra eno tsara raha ianao mijery ana io zao ny manozona ny ray aman-dreninao tsy dia mandaitra raha ianao ny manozona ny ray aman-dreninao raha ianao ny manozona ny patron anao mety tsy andaitra raha ianao ny manozona ny piraitam-po aminao mety tsy andaitra raha ianao ny manozona ny zobavinao sy ny zodanao mety tsy andaitra fa raha ianao ny manozona ny zanakao dia mandaitra satria ianao no loharano ny avian'ny zanakao ny loharano ny avian'ny zanakao ary eo amin'ny tontolo ara-panahy dia misy fahefana foana ny ray aman-dreny amin'ny zanaka satria azo ny ray aman-dreny atao tsara na amin'ny mamany na ny dadany nanala zaza tany anatin'ny kibo dia tsy ary io zaza io fahefan'ny ray aman-dreny zay azo ny ray aman-dreny natao tsara noho ny vonoana izazy io voateraka fahefan'ny ray aman-dreny zay ary zay fahefana nanananao zay dia fahefana mandra-pa lehibe fa tsy hoe izy any anatin'ny kibo any ny anananao fahefana na izy heritaona ihany anananao fahefana na roa taona fa hatramin'izy 20 taona 30 taona 50 taona mbola afaka manozona ny ray aman-dreny ny zanaka misy fahefana ara-panahy ary io manaraka zany no mahatonga karazana quartier fokotany faritra hoe misy karazana fianakaviana faritra quartier anankiray ny fampianampianatra amin'ny fanozonozona eo ny fianakaviana hoe nahitany lasa ohatra ny fampianampianatra zany hoe ny dadabe nanozona n'le zanany dia le dada indray lasa nanozona n'le zanany manaraka dia ohatrany hoe lasa fomba fiteny zany le fanozonozony dia ohatrany hoe inona koa ny dika zany fa manozonozona fotsiny dia teny mandehandeha ho azy ohatrany teny ratsy dia opaopa fotsiny attention tompoko attention
zany ny mampiavaka an'le hoe misy olona ambony tsendriko tsara olona ambony hoe de ambony foana izy menakavy olona ambony de ambony foana izy menakavy satria efa nisy discipline narahana hatrany amin'ny naterahana io zaza io discipline avy any amin'ny dadabe hoe tsy mahazo manozo ny tsika anaka ny zaza kely tsofina rano ny zaza kely tezaina ohatr' zao na tezitra amin'le zanaka ary a ohatr' zao ny fomba fiteny rehefa tezitra tsy mahazo manozona de tsofina rano io zaza io zao ny fomba fitezana zanaka ary misy olona efa manana zany discipline zany amin'ny fitezana ny akonana fa misy karazana olona le fianakaviana efa le mbola kely io zaza io de efa tonona ohatra donto manaraka ny rainy ty efa tena manaraka ny rainy nandra be zaza kely mbola voahery taona de efa nasasany hozonina tsy mampahita tory mihitsy ty amin'ny alina ty zaza kely misy de voly koa angabo ty zaza ty zaza mikikiky mitomany ohatra le zaza satria tena hozonina izy mangalatra mifoanao ny zaza kely ohatra ny makasira mamy kely mangalam-pinana kely ty angamba ho lasa dahalo rehefa lehibe ty lasa jiolona rehefa lehibe fa zao sady de efa mangalangalam-pinana ozona ny anaran'izany mahita n'le zaza kely mandindihy kely de ianao ihany mandefa n'le hira ao an-trano le hira mampandindihy fitombenany reny de mahita n'io clip io koa ny zanako roa taona amin'ny télé ninareo mivady ihany mampianatra azy eo de iny le zaza fa mahay mandindihy de avy ianao ty de ho lasa maky visy kely rehefa lehibe ty de tena lasana de zaza vavy kely de eo de fa hozoninao sady raha lasiana bavy misy fahefana ary mipetaka reny zavatra tenitenentsika fahatany reny momba ny zanakitsika reny mipetaka reny tsany mahatonga ny zanakao rehefa lehibe misy karazana taranak'olona taranaka sy fianakaviana teraka tsy manambady daholo izy menakavy de patsakarano daholo izy menakavy de mpibata bidon daholy de ny lehilahy ho amin'ny mpanosika sarety azafady tsy ratsy ny asanao raha sy mpanosika sarety ianao tsy ratsy ny asanao raha mpitondra bidon ianao fa kosa tokony ho lasa lavidavitra noho io ianao tokony ho lasa lavidavitra noho io ny fianakavianareo fa maninona no voatery tsy maintsy foana ny asanareo menakavy ny olona matory amin'ny alina amin'ny 4 maraina ny olona matory ianao ny zanako telo 12 taona 14 taona 12 taona efa milanja bidon miaraka aminao manosika sarety miaraka aminao satria jereva nge ny fianakavianareo menakavy mifanozonozona ny ray aman-dreny manozon-janaka de jereo fa miteratera-poana misaratsara bady de zara raha manana tokantrano de lasa vady ny anabavonao olona efa ny anabavonao 13 taona ny vadiny 15 taona de tsy mba hoe 15 taona iny fa 15 taona efa sarabady efa nailiky ny vadiny avy any de pilokina re menakavy fiainana vetaveta sy maloto de mifanopa mifampisaratsara keo de mifanozonozona nisy loharano ny aviny io tompoko azafady nisy loharano de lasa tokantrano fijaliana tsy misy fahasambarana zany mahatonga na mampianatra fa ny zaza kely azonao tsofina rano de ty anaty kibo any anaty kibo izy de efa tsofinao rano heritaona izy isan'andro de efa tsofinao rano roa taona tsofina rano raha manao erera kely sy adalana kely izy aza hozonina tenenina hoe tony tena tsisy ilana azy zaza tsy mahay nininona donto vendrana nandro tsy atao atin'izany tsy atao azy zany tsofy rano izy ho tafita ho lasa olona ambony foana ny asivony zanako de am'ireo zanako anankisivy reo atsofiko rano foana de misy fotoana am'ireo zanako reo tsy mahay nininona ny ampianarana tsy mahay nininona manala baraka na mihitsy fa izy le tsy mahay nininona iny sady tsy tsongoko ny sofiny tsy domo kely ny lohany tsy ataoko an'izany any zanako amporosiako izy de ampahireziko sy tsy maintsy tafita kea mahay ndry ny zanaka dada tena mahay lasa tsy maintsy lasa lavitry ndry lasa olona ambony le se aza matahotra se fa se mahay se fikely taony se de afaka baka tsy mirearea miteny an'izany fa nany akamaron'ny zanako
efatra amby folo taona 5 amby folo taona dia afaka baka daholy nefa ny angan'ireo maro amin'ireo tsy naininina daholy tsy naininina daholy tany aloha fa efatra amby folo taona 5 amby folo taona dia afaka baka daholy ny any zanako voninahitra ho an'ny tompo satria ny any zanako ampidiriko amin'ny tontolo ara-panahy miaino amina tontolo ara-panahy tezaiko amin'ny tontolo ara-panahy tsofoko rano dia misy fahasoavana mipita foana any amin'ireny zaza ireny ndao anaraka an'ireto délivrance sy fijoroana vavolombelo reto tsika melohany amara-paranako ny fandarana faneva ny anarako faneva inona zavatra nitontolo tamin'ny faneva fanasitranana dia famonjena dia fitahinana ay narary inona ianao narary a ny zavatra narary tao anaty kiboko tao efa ela izy io fa netomboan'le izy ny tsy fantatro narary nanao fa marary izy a dia marary tsy afaka mipetraka fa ohatra hoe misy zavatra manohatra nefa le izy any anaty kibo tsy hémorroïde ato anaty kibo mihitsy anaty kibo dia firy taona ianao zao 42 azo dia nanomboka firy taona no tsapanao mety tao teo amin'ny folo taona teo ianao folo taona teo nandritro ny folo taona nandritro ny folo taona dia ahoana tsara ny fiseho an'le izy dia fiseho an'le izy zany ohatrany hoe maharary ohatrany hoe misy rivotra zany ato anaty kibo dia rehefa mipetraka dia manohatra dia tsy afaka mipetraka zany dia rehefa mihetsika ilay aretina dia ohatr'izay foana dia izy tsy marary manotika fa ohatrany hoe marary misy mikika ao anaty ao zany fahalalako dia manaiky-taina be mihitsy izy io taina be mihitsy dia kiboko io ngeza be tena tsotra zao i kiboko afa tena ngeza be mihitsy ohatrany hoe bevoka ireny dia tsy nisy fotoana aveo nandeha dokotera na mitsaboana tena nandeha dokotera foana mihitsy a dia za moa niasa tamin'ny Jean France dia mandeha any amin'ny hosti dia asiany dokotera manao écho a dia mandeha manao écho a nefa tsy ahitana nininona mihitsy ao anaty kiboko ao atao le écho mandehandeha ato amin'ny kibo a tsy hita atao le écho atsofoka any amin'ny fivaviana any a tsy hita nefa dia marary manai-taina tsy manai-taina diosiny dokotera hoe tsisy nininona mihitsy a dia rivotra no hitanay ato dia tsy hita mihitsy zany zay zavatra dia ahoana no nahatongavanao taty dia nahatongavako teto a dia rehefa tena tsy hita ntsony zay natao dia mivadiko moa ny teny anao hoe ndany ianao izy izy mivavaka dia vavakay za ry aho a dia zay za mihaino ny fandaharana amin'ity fiangonan'ity foana amin'ny télé sy ny radio tamin'izany ve teo tamin'izay mihitsy za nefa zay mbola tsy mivavaka mbola tsy resy lahatra nakaty fa mihaino fotsiny resy lahatra fa tsy nasamaka ty dia ndana hozy izy le vadiko mandeha mivavaka ianao dia ndana hozy any amin'ny vaon'oloko mandeha mivavaka dia tena hany ve ho a zany mety asitra ndana hozy izy fa sitrany ianao dia zay nefa miara-miasa zay mivady izy ihany ny sefoko a dia zahako masinista amin'ny Jean France dia meny alalana ianao dia izy moa tsy afaka tonga dia mandity fa mbola misy koa ny lehibe amboniny dia niteny tamin'ny lehibe amboniny aho hoe zaho a raha mise tsy afaka hiasa aloha mandritry ny sabotsy ao anatin'ny ray volana fa mba meo permission aloha anatin'izay sabotsy izay fa za tena marary a jerenao ny kiboko dia sitrana tanteraka isaky ny délivrena dia niena le izy miena andalana foana le izy dia ahoana ny alalana hoe sitrana ianao nalalako hoe sitrana le izy a niena le abe ankiboko a dia za isaky ny atao fa voto be mihitsy izany na izy efa mididina ary mbola voto be isaky ny atao délivrance a dia tsempoka be mihitsy a dia misy zavatra mante be mihitsy any fivaviko any dia zaza mieritreritra hoe règle na ohatrohatra zany nefa le izy fotoana tsy règle mihitsy le izy dia misy zavatra mitosaka be mandeha foana any dia hoy za hoe jesosy eo inona zany dia makany WC a jerevako nefa tsy raha le izy dia hoy za hoe voninahitra ho anao jesosy fa le aretina mivoaka zany toy no voaka amin'ny asiviteka maviteka toloteny pastera zay na ny tena tazomoko hatramin'izao ka hatramin'ny hoe manana fanantenana raha navavy a
dia miaritra fahoriana dia mahasotomy vavaka tena tsy zay torotenina tena hoe teny fikasana tena miraikitra atao anatiko mihitsy zay teny zay fa na fahafatesana tena tonga fa za mananjanaka zanaka lahako zay 2020 taona izy maty tamin'ny volana tamin'ny 2020 zanako lan'zay fa na fahafatesana zany aminareo mbola tonga ndraiky io fa na fahafatesana io zanako vavy 2020 eo maty koa 2020 taona io zanako vavy dia ty zanako lahy ty indray fa tsy nanakitsy amin'ny farany tsony hoe tsy nanakitsony nandray fahefana amin'izay nandray fahefana amin'izay hoe tsy mety amin'ny tsony tsisy fahafatesana tsony asivitehaka mafy Sistany anarako. Sista. Zavatra nataon'ny tompo taminah zany dia taloha narary tena hoe narary ohatrany hoe vonina fansaviany ireny tena vatako rehetra misy manindra dia tatany ambavoky tato nisy ohatrany hoe afo mandoro dia misy sarina devoly zany hitako rehefa matory amin'ny alina mampitahotra anahy fa nafinaritra dia tsy navelan'i Jesosy irery tamin'izany fa nanampy anay izy toy nisy fotoana tonga tamin'ity fiangonana ity nisy olona nitondra teto natongavady teto anisan'ny tsy ninany ity fiangonana ity afaka manasitrahan'Andriamanitra anisan'ny nanino ianao anisan'ny tsy nina hoe afaka tsy nino tsy nino mihitsy ahy manasitrahan'Andriamanitra tovy an'le raha matoteo zany fa nina hoe misy Andriamanitra zay minokatra fa ianao tsy mino hoe manasitra tsy nina hoe nanasitrana izy fa ianao mino fisian'Andriamanitra fa za mino hoe misy Andriamanitra zay fahasalama tsara zao ary mbola men'Andriamanitra fahasoavana fanasitranana olona ndray ahoana le zavatra tao anatin'ny kipo efa tsy miasika tsony tsisy an'le vaivaitsony le manindro-tsindrony tsisy tsony nefa folo taona mahery nitondranao raha zay retin'izay sitrana tsara ena zao sitana tena sitana niova vateraka ianao niova asiviteka mafy tsofina rano ianao rahalahy amen vonina androso tsara ianao nandroso tsara amin'ny lady azo hidina nanambavoatra hoe toro filazanto tsara any mba hampino any aminareo any aminay alleluia ta iny tompo enao dia mahereza izy fahasoavana hotahiny tompony tsika menakavy atao anatin'ity séminaire ty entany ny namana ny fianakaviana ny havana atao amin'ny radio 98 FM 93.8 FM radio de l'amitié 98 FM amitié radio na amitié FM 93.8 ny Real TV Malagasy TV Amitié TV mpianatra atao amin'ny Facebook sy ny tamadota serasera ny fitezana zanaka raha baiboly atonga ny zanaka ao tsy ampijaly ianao atonga ny zanaka ao tsy ampahory ianao atonga ny zanaka ao nitokatra anao hitondra fahasambaranao anao zay ny azoko ny tenena sy nambara lohandroany amin'ny manaraka tohizako ty fampianarana ity mitsodrano anao hotahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ho fian'ny fahasoavana amin'ny zavatra rehetra velo matompo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tanteny izy mba asitra